Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerahantsika rehefa milala ratra dia alatsinainy fa 13 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'i Ezekiela Mpaminany. Ezekiela 3:13, Ezekiela 3:13 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 19. Ezekiela 3:13 andininy 10 ka hatramin'ny 19 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe izao ny fiteninareo eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay ka mialevina amin'izany izahay. Tena ahoana hono mbola velona izahay? Lazao aminy hoe raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy fa ny alàny ratsy fanahy amin'ny lalany. Mba ho velona izy. Mialahy amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana no te ho faty anareo ry taranak'Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe ny fahamarinan'ny marina tsy ahavonjy azy raha-mby amin'ny andro ahadisoany, ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy tsy ahavo azy raha-mby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiany. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany raha-mby amin'ny andro an-tany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny heloka nataony nahafaty azy. Ary koa raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao izay marina sy mahitsy ka mamerina ny natao tsy-toko sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Ray masonao, mpanamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Revana isan'ny ady-hevitra teolojika lalina dia lalina mihitsy ny hoe mety very ve ny famonjena voaray sa tsia? Rehefa nandray famonjena indray maka isika dia mety very ve io famonjena io? Ady-hevitra lalina dia lalina ary tsy mampitovy hevitra mihitsy ireo teolojiana mampianatra na mandalina na miresaka momba ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana. Ary na amin'ny samy fiangonana ihany koa raha dia samy manana ny fijeriny. Ny protestanta sy ny katolika ohatra, raha tsorina dia tsy tena mitovy amin'ny fomba fijery io, hoe mety very ve io famonjena io? Mety very ve ilay famonjena tolotr'Andriamanitra atao amin'ny hazofijaliana? Satria manakaiky izay indrindra eto amin'ity boky ny Ezekiela Mpaminany ity hoe fangamo tsy efa zanak'Andriamanitra, fangamo tsy efa tia ny zanak'Israely Andriamanitra, ka nahoana Andriamanitra no anariny azy? Raha toa ka mamaly io fanontaniana tsika rehefa afaka malala dia mazava eo amin'ny lafiny maha-protestanta antsika dia tena zava-dehibe mihitsy ny fomba famaky ny soratra masina. Amin'ny ankapobeny ireo ny protestanta dia manao hoe tsy very ny famonjena an-tsekoly. Tsy very ny famonjena. Be dia be ireo andinin-tsoratra masina anorena ny protestanta ny hoe tsy mety very ny famonjena. Ny tsy mahavery ny famonjena dia izao, satria ny famonjena dia fahasoavana. Satria ny famonjena dia niankina amin'Andriamanitra fa tsy miankina tamin'ny olona. Satria ny famonjena, satria ny protestanta dia matanjaka be mihitsy ny hevitra ny antsoina hoe fahasoavana ihany. Noho izany dia amin'ny protestanta izao tsy miova Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky. Ka tsy Andriamanitra no manary ny olon'Andriamanitra dia tia ny olon'Andriamanitra dia nanolotra ny famonjena ny olona. Dia izao resy lahatra amin'ny protestanta fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ihany. Betsaka ireo andinin-tsoratra masina izay anankiray amin'ireny ohatra ny filazantsara-masina araka ny Jaona. Jaona 10. Jaona 10 ny andininy fa teto antsika hoe ny andininy
fito amby roapolo, valo amby roapolo, hoy Jesoa, miondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Tsy ho ihany. Romanina toko fahavalo, andininy fa sivy amby telopolo, valo amby telopolo, sivy amby telopolo. Matoky aho fa na fahafatesana na anjelina isan-karazany io zany dia tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Betsaka nandito oatra masina tahaka izany. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo diany voalohany, Andriamanitra rehefa tiany azy dia tiany azy hatramin'ny farany. No zany dia mazava tsara mihitsy ny foto-kevitra ny hoe Andriamanitra dia rehefa tia antsika, rehefa namonjy antsika dia mamonjy antsika hatramin'ny farany izy. Tsy very ny famonjeny. Ary azo antoka io famonjeny zay nomeny Andriamanitra antsika io ry havako malala. Io famonjeny io tsy niankina tamintsika fa niankina mahadidio tamin'Andriamanitra irery ihany. No zany dia iombonan'ireo teolojianina protestanta ny ankabeazany ny antsy very ny famonjena tsy akory. Saingy mamelaka fanontaniana kosa nefa ny epistilo an'ny Hebreo, ny epistilo an'ny Hebreo toko 10, ny epistilo an'ny Hebreo toko 9 miresaka ny hoe raha misy olona efa nandray ny fahazavan'i Kristy kanefa mivery ny lalana dia ahoana indray izy io ny epistilo an'ny Hebreo. Sy ny sisa rehetra an'ny Hebreo toko 10 dia miresaka tahak'izay koa. Dia ny hoe mety very ve ilay famonjena. Ve ny epistilo an'ny Hebreo manao hoe mety ho very tokoa ny famonjena. Io ny mahazava-dehibe ny ataontsika hoe contexte. Io ny mahazava-dehibe ny ataontsika hoe contexte. Rehefa sarahana amin'ny contexte na ny zavatra mitranga anankiray ny soratra masina dia manjary mety ho diso ny heviny. I Paoly manokana raha manontany ny teolojian'i Paoly isika dia i Paoly resy lahatra fa Andriamanitra tsy manara ny mpanompony. Ny Paoliany no manazava ao amin'ny epistilo an'ny Romanina manao hoe nahoana rehefa nanome toky Andriamanitra ny zanak'Israely fa ho tia azy dia ho avy ny andro fa tsy ho arian'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely fa ho vonjeny ara-taony ino an Jesoa. Ho avy ny andro i Paoly inon'ny jiosy an Jesoa. Fa tsy ho foin'Andriamanitra ho ariana mihitsy ny jiosy fa ho avy ny andro ibebahan'ireo jiosy ireo. Zay manamafy ny filazantsika manao hoe Andriamanitra mahatoky. Andriamanitra rehefa tiantsika dia tiantsika hatramin'ny farany. Ary itsika tsy hoe filazan'i Paoly azy fahariana vaovao, olona vaovao. Ny dika zany dia nohariana ao amin'ny Kristy Jesoa isika ka tonga olom-baovao. No zany dia mipetraka tsara mihitsy ny fanazavana ireo teolojianina protestanta maro ny amin'ny tsy fahaverezan'ny ny famonjena. Saingy raha toa ka andeto tsika hoe makasary an-tsaina isika izay nitranga tany Egypta tamin'ny ao amin'ny Ekositosy toko 2:10. Raha ohatra ka hoy ny filaza-tsaotra masina azy hoe tamin'ny aliny akatoky ny 2:10 ny volana Nisana dia nanafatra ny anjely manao hoe aza misy mivoaka ianareo dia io misy ny tolamba-baravarana na ny tatao zany ilay atao hoe lainto dia asiana rano-zanak'ondry ka rehefa mandalo ny fahafatesana dia izao tsy hiditra ao anatin'ny tranony jiosy izy, tranony zanak'Israely izy satria misy rano zanak'ondry eo. Fa rehefa ohatra kosa ka tsy hitany eo dia hiditra izy ary hamono ny lamatoa rehetra. Zay ilay izy raha jerena amin'ny ankapobeny. Fa izao raha no mitranga. Raha ohatra lay misy jiosy anankiray na zanak'Israely, misy zanak'Israely efa nafarana an'izay hoe aza mivoaka ny trano, dia mivoaka ny trano izy. Dia nampiana ny herin'Andriamanitra dia rehefa nivoaka ny trano izy dia sendra ny fahafatesana. Zany hoe lay izy nivoaka ny trano nahafaty azy fa tsy Andriamanitra akory no nivadika tamin'ny fanekeny. Fa raha tao an-trano mandrakariva izy dia izao tsy nahazo azy ny fahafatesana fa izy nivoaka ilay trano, tsy nanaraka lasa nivoaka niala tsy eo ambany fahasoavana izy. Zay no azo andikana azy. No zany dia ity afatra nampitorian'Andriamanitra Ezekiela mpaminany ity dia tahak'izay mihitsy.
misy mpanompon'Andriamanitra, misy ny zanak'Israely mivoaka tsy ho ambany fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tia antsika, tsisy maharombaka azo am-pelantaran'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra ny miazona antsika. Fa izao misy hoy ny taratasy ho an'ny nisoratany Ezekela mpaminany eto na ny faminany Ezekela mpaminany eto, misy tokoa mivoaka ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, misy tsy manaiky eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, mivoaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny hevi-diso mantsy de ny eritreretana manao hoe rehefa nandray an'ny tompo aho dia malalaka amin'izay azoko atao, mba hoe voavonjy indray andro de voavonjy mandrakizay. Tsy izay loatra. Ny olona voavonjy, hoy Paoly, ny olona ambany fahasoavana tsy hanararoatra mihitsy raha tena ambany fahasoavana tsika. Zany hoe raha tena resy lahatra ny amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra isika, de izao tsy ny hanota, tsy hiny hiala amin'Andriamanitra. Fa matoa-tsika miala amin'Andriamanitra dia tsy tao zany tsika hoe ny filazan'ny Jaona azy. Jaona manazava an'io miteny manao hoe tsy namantsika izy, fa matoa ny ela tamintsika izy de satria tsy namantsika izy. Fa raha namantsika izy de ho niaraka tamintsika tao ambany fahasoavana ihany. Mamaly le fanontaniantsika izany, moa ve mety very ny fahasoavana mety very ny famonjena? Ny valiny de izao, tsy very akory ny famonjena. Tsisy maharombaka azy eo am-pelantaran'Andriamanitra. Fa izao misy olona manary ny famonjena. Ary dia izay toe-javatra izay no tiany Ezekela ho lesona ho antsika mamaky an'ity faminaniana ity. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra de izao, araka ny teneny hitantsika eo amin'ny andininy fa valaka ambin'ny folo hoe ny sitrak'Andriamanitra nge de izao hoe ny tsisy havery antsika mianakavy, tsisy havery. Hoy izy manao hoe lazao aminy raha velona koa aho Jehova dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny ialany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Zany hoe lesona tiany Ezekela ho takaritsika de izao, tsy ny hoe very na tsy very ny famonjena, tsy any amin'izay lafy ny teolojika izay, fa izao mibeba, miteza anam-paharetana amin'ny fanaovana ny tsara. Zay ny afatra Ezekela mpaminany. Ny afatra Ezekela mpaminany zany de zao manao hoe raha mahatsiaro tena fa diso ianao de mibeba, miova. Zay ny afatra Ezekela mpaminany. Mibeba de ny mbola manana fotoana ibebahana. Ny fibebahana marina loatra fa asan'ny fahasoavana ny fibebahana, fitarian'ny fanahy masina ny fibebahana, saingy izao koa fanapahan-kevitry ny olona ny ova ho Ezekela mpaminany. Ny dika zany de izao, ny afatra Ezekela mpaminany de izao hoe mibebah de vita. Ny fibebahana akory tsy midika hoe tsy ambany fahasoavana le olona de lasa miverina ambany fahasoavana indray. Tsy izay loatra, fa ny fibebahana de izao tena efa ambany fahasoavana isika, ary ny olona ambany fahasoavana no mahay mibebaka. De eto zany ny tiany Ezekela ho takaritsika de ny hoe manana faharetana amin'ny fanaovana ny tsara, mitoera amin'ny faharetana amin'ny fanaovana ny tsara. Mahavery ny olona de izao ny tsy faharetana amin'ny fanaovana ny tsara, satria tsy hoe ny tsara indray andro de ampy, fa tsara ny fiainana manontolo. Satria ny fiainana kristianina nge andavanandro ny fiainana manontolo ny maha kristianina. Io no nafaran'ny tompo ao amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Apokalipsy, ho an'ny fiangonana manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Zany hoe lay fanaovana ny tsara, le fiainana kristianina, le fanaovana ny fahamarinana, tsy hoe zavatra atao indray maka, fa zavatra atao mitohy sy fiainana isanandro. Noho izany raha very ny olona anankiray dia very noho ny tsy fananany faharetana amin'ny fanaovana ny tsara, tsy fananany faharetana amin'ny finoana, tsy fananany faharetana amin'ny fiazonana ny satroboninahitra efa nomen'Andriamanitra azy. Tsy hoe Andriamanitra nanary azy sanatria, tsy hoe Andriamanitra nivadika azy sanatria, fa izao isika no tsy maharitra. Noho izany dia eto ary avako malala ny lesona tiany Ezekela mpaminany ho takaritsika amin'ity alatsinainy vao manomboka ny herinandro ity de zavatra anankiroa. Ny voalohany de izao, ny fikasan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra de ny hahavelona antsika eo ambany fahasoavana. Ny plan'Andriamanitra tsy ny hoe isy anankiray amintsika ho very,
Fa ny planin'Andriamanitra dia ny ahavovonjy ny olona rehetra satria fitiavan'Andriamanitra. No zany dia jerentsika amin'izay solomaso zay Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tia antsika, Andriamanitra dia fitiavana. Fa Andriamanitra kosa nefa tsy tia ota. Andriamanitra tsy tia ota Andriamanitra. Ary zay ny lafin-jahatra faharoa tian'Andriamanitra ho takatritsika amin'ny fahaminana Ezekely ampaminany ity hoe mibebà. Raha misy zavatra tokony hibebahana dia aza endrasana. Raha misy zavatra tokony hiovana dia miova. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahavelona antsika. Andriamanitra tsy azo vazivasiana raha amin'ny teolojian'i Ezekely eto. Tsy hoe satria zany nanao ny tsara nandritra ny fotoana ela dia afaka manao ratsy aza zany. Fa na miova manao ratsy aza zany, io tsy hoe vovonjy indray mandeha, nety foana nataonao izy fa raha miala amin'ny ratsy miala amin'iny fahatsanana ianao dia zao mety ho veriny ho lay ratsy natao indray mandeha iny. Tiany Ezekely ho takatritsika dia zao manao hoe mitandrema, miambena, aza variana, aza manao hoe tenenin'ny Paoly manao hoe aza mitondra ny fahafahanareo manaraka ny nofy ianareo. Satria efa nohafahana, efa ambany fahasoavana, dia zao aza manararoatra mitondra ny fahafahana ho any mitondra ny fahafahana anarana-po amin'ny ratsy. Afaka malala amin'ity alatsinainy ity ara dia mampahery anao Ezekely ampaminany. Mampahery anao Ezekely ampaminany. Tsy mampitahotra mihitsy ny faminan'ny Ezekely ampaminany eto, fa mampahery izy. Ny Andriamanitra ao, ny Andriamanitrantsika ao amin'i Jesoa dia Andriamanitra tiantsika ka te hiazona antsika ho amin'ny fahatsarana hatrany. Ary saro-piaro amin'ny fahamasinany Andriamanitra ka te hiazona antsika ho ambany fahasoavana mandrakariva, te hiazona antsika ho ao amin'izany fahamasinana zany mandrakariva, dia manao antsoavy izy hoe mibebà, aza variana, aza sondriana, aza manao fiainana mandeha ho azy. Ndao tratran'ny fieritreretan'izao tontolo zao manao hoe ny olona rehetra ange efa maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy, noho zany dia ny olona rehetra vovonjy daholo. Tena fampianaran-diso mihitsy zany. Fa rehefa tsy manam-paharetana amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy manam-paharetana miaina amin'ny finoana, rehefa tsy manam-paharetana miaina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana didin'Andriamanitra dia zao miala, mivoaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra akory no manary antsika tsy ho ambany fahasoavana, fa isika no nivoaka niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia eo tiany Tompo takatritsika manana Ezekely ampaminany. Ny zava-dehibe dia zao ny fanararaotana, fa mbola fotoana ny fibebahany zao, mbola fotoana ny fiovany zao, mbola fotoana ny fahasoavany zao. Noho zany Timothée mibebaka. Afaka malala fitahi-pahasoavan'ny Tompo lala fanahy-masina hibitsika mingina ao anatintsika, ahafahantsika mamantatra ny tenantsika ny amin'izay tiany ny Tompo hiovahantsika, tiany ny Tompo hibebahantsika mamakivaky ity taona ity sy ity volana vaovao, ity herinandro vaovao zay omeny ny Tompo antsika ity indray. Mivavaka isika. Tompo amitsodranao zay no ny amin'ny soratra masina izay hitaomanao anay, tsy hanao fiainana mandeha ho azy, fa hitaonanay andiny tena mandrakariva, tsy ho variana, fa toetr'andronay, toe-piainanay isan'andro ny fibebahana, ny fiovana. Dia tao amin'izay Tompo, atsiaro fa tia dia tianay koa ianao, ary ny sitraponao ny fandaharanao dia izay ahavovonjy anay, izay eo ambany fahasoavanao mandrakariva. Mamelà anay Tompo, raha toa ka manamary-teny zay, mamelà anay raha toa ka mieritreritra ny tenanay sy ny fiainanay ho mandeha ho azy zahay, fa tao aminao zahay, hamantatra isan'andro ny fifandraisanay aminao. Ny sitraponao dia ny hahavelona anay. Koa dia mamelà ny elokay Tompo, makivaky ty herinandro vaovao ty zahay, makivaky izao volana fahafito sahady amin'ny taona no menao anay izao, dia taio zany Tompo, mba ho hibebahanay isan'andro, mba hanamarinana anay isan'andro, ary indrindra mba ho ambany fahasoavana isan'andro ny fiainanay. Dia taio ny tontolo andronay ho tontolo andro ambany fahasoavana, fangio ny fonay, vavak'izay ho an'ny tanindrazanay, vavak'izay ho an'ny mpitondra anay, vavak'izay ho an'ny fiangonanao,
amarino amasino izy ireny tompo mba ho vavolombelonao dia meo anesiray avy ny fahasalamana heri-tanjaka hoe hitinay manompo anao amin'ny fifaliana amin'ny anaranao Jesosy amen.